ahoana marina ahoana ity fako sy loto eto Antananarivo ity hatrany ambony ka hatrany ambany ho an'ity fitondrana ity dia tsy misy afa-tsy ny fanaratsiana ireo mpitondra ny fandimy teo aloha no paikadinentina nandrebirebena vahoaka teto raha ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana ny popoka ny fampanantenana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo nambara mihitsy aza tamin'izany fa tsy mahay nitantana ny be ny tanàna teo aloha isan'ny voaresaka tamin'izany ny mahakasika ny fako teto Antananarivo no ezahana mihitsy nanaratsiana ny be ny tanàna teo aloha tamin'io resaka fako io amin'izao inona ny zava-misy eto madio mamirapiratra ve Antananarivo nambara avokoa ireo fampanantenana rehetra izao atreto dia tsy misy afa-tsy ilay tsangambibe nantaniana vola amanapitrisana eo Analakely no zava-bita misavovona ny fako eto an-drenivohitra toerana maro no ahitana fako misavovona raha ny hita sy raha araky ny fitarainany ireo mponina vokany tonga hatreny efovoan'ny arabe ny fako izay mila anapaka ny arabe mihitsy no sady mamoaka fofona matsiaro sahirana ny mponina indrindra fa amin'ireo faritra iva torak'izany ihany koa ireo mpivarotra hani-masaka sy hena eny amin'ireo toerana ireny hitangorona ny lalitra ny entana midin'izy ireo ka mihemotra hatramin'ny mpividy marina nefa fa ankoatra ireo fako toy ny arona sachet plastika mainty ny tavoangy dia fako karazan-tsakafo loha ny oditra voankazo isan-karazany toy ny lodsy sy ny manga ireo fako misavovona ireo ka ahina hiteraka aretina ny fofona entiny raha tsy aivina dia ity no tena natao ny be ny tanàna io nandritra ny fampelezan-kevitra raha tsy voaroaka ny fako dia tongava ty am be ny tanàna ny tompona ndraikitra raha tsy vita ny asa mety ny arandrehetra na eny tsara angamba ny filazany teo dia ho diso ve ny vahoaka arosa rahonana amina mpitandro ny filaminana ve raha toka isy anatitra io fako io eny amin'ny lapan'ny tanàna araky ny filazany io ny vavany tsy atao be mamerina azy ny sarotra hoy ny fitenenan'izay ny taona 2024 no nandray fahefana amin'ny babe ny tanàna azy ny mpitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao io isan'ny sarian'ny saim-bahoaka ihany koa moa ny hoe aleo mba hitovy ny loko politika ny tantana ny tanàna Antananarivo sy ny fitondrana fohy be dia revo tokoa ny vahoaka no io lainga tsara lahatra io fa hoe amiratra sy ilamina tanteraka ny mponina Antananarivo ny 20 Desambra 2024 izany hoe rotaona omaly nanao fihetsiketsehana mafy ny mpitondra fanjakana nampiseho fa anapiny be ny tanàna mba anala io fako io talentan'izy ireo raha teo io mamita bahoaka amin'ny alalany fihetsika io nakotrokotroka sy nataona resaka mihitsy ny teo Analakely fa hoe natolotry ny filoham-pirenena ny samyva ireo fiaravaventy sy daba fanariana fako miampy fitaovana samihafa hiantoana ny fahadiovana Antananarivo nanomboka tamin'io andro io ary averina amin'ny tanàna Antananarivo ny fitantanana ity sampandrara samyva ity nomena fiara tsy mataho-dalana ihany koa ny prefektiora sy ny distrika n'Antananarivo ny 20 Desambra 2024 no nanoloran'ny rajoelina io fiarabe sy fitaovana natao tamin'ny fomba makotrokotroka io ny 7 Oktobra 2024 eto Antananarivo ity no fanadiadiny sy ny fitaranan'ireo mponina momba io fako io ihany izany hoe eritaona taoriny ny nanolorana io fitaovana io dia niverina ny ainy izany indray tato ato ny mponina Antananarivo nanampitrotraka ny olany fahatapahan-drano sy ny faharatsiany lalana isan'izany izao ity eto Androndro ity efa mambolana izay no tsy nisy nankany fako raha ny fitarainany mponina efa zary raha misy andehanan'ny olona sy ny fiara sisa zao foana fa tsisy paka mihitsy hatramin'izay dia ahoana zany be lalitra be sy maroto be sy maroto zao ny ainany fa tsy efa manoatra izay efa nisy hoe nitaraina sa tsisy hoe tsisy mihena tsy mbola fantatro aloha na efa nisy nitaraina raha tsy
fa zay ety dia ohatra zao foana mividy famonon-dalitra mihitsy efa ohatra aminay izy alalitra fotsiny tena maimbo tena tsy azo zainana mihitsy amaky ary marary ny olona tena ny olona menimenina daolina ilay izy tsy tao hoe atao ahoana efa ohatra zao foana efa izy teo mitaloloha izy za misy paka fa tato ato izy tsisy maka mihitsy dia izay tsy afaka hoe manao hoanina satria efa eto le toerana ivarotana dia tsy afaka manoatra. Izaina le rehetra dia toy izao avokoa ny fivangongon'ny fako Fasankarana, Andravoangy, Ankazomanga, Andrainarivo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny dia nailika tany amin'ny samva indray ny rihatra fa hoe ny samva no tsy mahavita ny andraikiny. I Rajoelina milaza fa ny fiverenan'ny samva eo ambanin'ny fiadidin'ny komina no olana amin'ny fako eto Antananarivo. Ny samva hatramin'izay dia nanofa camion hitaterana ny fako dia rehefa tsy voaloha ny volan'ireo mpampanofa camion dia isorony zareo tsy manala fako tsony izy tsy miasa izy manomboka amin'ny masinandro androany dia tsy hanofa camion tsony ny samva voalohany aloha zay. Ny ben'ny tanàna indray milaza fa ilay samva mihitsy no tsy mahavita ny asany araky ny fanazavana izay natao. Hoy mantsy izy hoe satria ny samva mbola tsy eo am-pelantanan'ny komina tanteraka fa efa voasolo moa zao ny desean'ny samva. Toy izany ny fomba fanao ny repotondra eto amintsika. Tsy tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana izany. Ninonino ambaran'ireo mpitantan'ireo momba ireo mpitondra teo alohany ary ninonino fanaratsiana atao azy ireo dia ny asa vita sy mipaka amin'ny vahoaka ihany no itsarana ny mpitondra. Fa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanalana ny fako na ito Antananarivo na manerana Madagasikara na manerana tany dia ny ben'ny tanàna. Rehefa misy ny loto tsy voavoaka ny fako dia ny ben'ny tanàna ny tompon'andraikitra amin'izay tsy afaka manilika ny andraikitra. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny isan'ny nalasa saina matsy ny nahita ny filazany inga ben'ny tanàna momba ny fako ny Antananarivo hoe mialatsiny. Fa mialatsiny ahoana sao ary dia tsy fantatrareo fa fiainam-bahoaka nino no tantaninareo anga vita ny fialantsiny lavo zao izy ty. Izany foana ny fomba fiasan'ny fanjakana io miezaka manaratsy ny teo aloha kanefa tsy mahavita ny vita ny teo aloha akory. Io tsy miseho ho tompony andraikitra io moa ka de nosoloina mihitsy ny samva fa hoe tsy mahavita kanefa hatramin'izao mbola mialatsiny ihany inga ben'ny tanàna. Rahovina ary ireto mpitondra ireto vao atsapa tena fa tsy voafeny izy ireo ny fitantanany. Hoy mantsy ity solom-bavambahoaka mpanoana mafy ity fitondrana mijoro ankehitriny ity hoe miandra n'izany fampandrosoana amin'izay zao ny vahoaka efa manana filoham-pirenentsika, manana solom-bavambahoaka maro anisa, manana ben'ny tanàna maro isa ihany koa. Tsy hitako tsony ny olana hoe aiza ny sakana fa mila mandroso Madagasikara. Raha tsy mandroso an'izao Madagasikara izahay mihitsy ny tsy havanany. mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo tokony hatsapa-tena amin'izay ireto mpitondra ireto fa izy ireo mihitsy no tsy mahomby araky ny nolazainy io. Aza manilika andraikitra sy miala andraikitra ary manaratsy ny avaintsony fa ianareo mianakavy mihitsy no tsy mahay mitantana mba miaiky fadisony tsy izao mihitsy no ny fampanantenana nataonareo tamin'ny vahoaka sady efa nono no tsy manana aza tsy misy fandriam-pahalemana mbola miaina anaty loto sy ny fofompako ihany. Ny aretina ity manjeky ihany dia mbola sailaza ihany ve fa ny mpitantana teo aloha ihany no tsy mampandroso an'Antananarivo dia mbola ino lainga tsara lahatra foana ve fa ahoana mariny. Ahoana mariny